Akon'izay fifitianana izay hatrany tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina ho nizotra tamin'nympilamignana ny fandatsaham-bato tao an-tampon-tanàna ny Tomasina tao ny maraina teo dia efa saika azo avokoa ny vokatra teo an-tampon-tanàna ny Tomasina andrasana kosa ny avy amin'ireo distrika manodidina ity tanàna ity. Amin'ny ity maraina ity dia efa manomboka miakatra tsikelikely ireo voka-pifidianana eny anivon'ireny birao fandatsaham-bato eto an-tampon-tanànan'ny Toamasina. Raha ho an'ny distriktan'ny Toamasina voalohany dia 100 amin'ny birao fandatsaham-bato 770 no efa tonga eny anivon'ny SRMV. Ahitana mpifidy misoratra anarana 704 sy enina mpifidy nyisa 220 sy 203 zay zany tonga mifidy ny vato fotsy sy maty 470 sy 900 ny tapavitriana ny fidy dia mahatratra hatrany amin'ny 50 faingo 12 isanjato. Ny eo amin'ny distriktan'ny Toamasina voalohany dia mitarika amin'ny isa 420 faingo 7 isanjato ny candidat Roland Ratsiraka izay rahan'ny candidat Jean-Louis Robinson mahatratra salanisa 80 isanjato ary rahan'ny candidat Pierrot Rajonarvelo 90 faingo 70 isanjato ny candidat Rajonar Mampianina 8 faingo 470 isanjato. Fa manoloana an'izay koa ny eto Toamasina faharoa dia miakatra tsikelikely any koa ny voka-pifidianana hatreto aloha dia mbola tsy afaka namoaka an'ireo hoe valin'izay fifidianana tomaly izay ny tompona andraikitra eto anivon'ny SRMV satria dia vitsy aloha hatreto koa nambarany zareo ny vokatra tonga any amin'izareo raha ohatra ka 20 ny birao fandatsaham-bato dia mbola 30 hatreto ny tonga ato amin'ny distriktan'ny Toamasina faharoa. Fa tao anatin'izay koa dia niezaka nijery an'ireo hoe quartier général n'ireo candidat tsirairay zay toy ny tato amin'ny MTS izay nanambara fa natsikaritra adisona kely vitsivitsy ary zareo toy ny hoe tsy fahazahoana kara-pifidianana ho an'ireo mpifidy betsabetsaka omaly araka ny anarantsika azy izao. Fanomponana ny vato betsaka zany ny président Vokotany tsy niandro ny farany dia zay no tonga ny délégué farana betsaka tonga dia teo amin'ny fifidianana koa misy zany le hoe betsaka be zany tsy voasoratra ao anatin'ny lista na dia mitondra kampanora sy na ohatran'izay dia tsy afaka mifidy betsaka be koa tena maro tsy afaka mifidy. Zany taiza hoe izy hoe toerana tena nahitana izay misy aloha ny bureau de vote rehetra isan'izay fa ny tena maro aloha dia tao amin'ny Tanamanga dia amin'ny talobe anaraky hatreto zany aloha dia milamina tanteraka ny eto an-tampon-tanànan'ny Toamasina tsikaritra ihany koa fa ny mpitandro ny filaminana dia nanao ny asany hatrany nanomboka omaly ny alina manontolo ka hatramin'ny zao ora itenenantsika zao amin'ny tontolo vovonana zao. Zay angamba ny azo lazaina aloha amin'ny ty tapany maraina ty raha teto tampon-tanànan'ny Toamasina Marc Antoine sy Stéphane Lazafy Mandimby no mitondra ny fanadihadiana.